Raha ny tetsy amin'ny magro manokana kosa no jerena dia tsy nisy aloha ny korotana raha ny mandroany maraina. Naneho ny heviny sy mahakasika ny voka-pifidianana izay navoaka ny CES kosa ireo olona tonga teny an-toerana ireo Tsirakotina ireny sy Mamy Soana io. Nangina tanteraka ny tetsy amin'ny magro be horirika raha ny tapakandro maraina tamin'ny 12 ora ny fotoana ny fanomezana tamin'ireo mpitarika eny an-toerana saingy tsy nisy tonga teny ireo mpitarika avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ireo zanak'dada. Na izany na tsy izany aza nefa dia nisy ireo olona ny tonga teny an-toerana ary nilaza fa manohatra ny voka-pifidianana izay navoaka ny CES. Izahay vahoaka dia tsy anaiky hatramin'ny farany iny zavatra nataon'ny CES iny fa efa be da be ny proof nahitana fa fraude massive nisy tamin'ity élection présidentielle ity. Noho izany tsy manana fahatokisana ny CES 2 nahoana no tsofoanana ny CES 1 nasaina ny foanana maninona ireo international ireo nanome baiko hoe foana CES 1 io maninona tsy sa mamoaka baiko koa hoe foana CES 2 io angatahanay foanany io fa ny vatonay ny safidinay arovanay hatramin'ny farany ary izahay Idata Ravalomanana tolomanay teto nandritra ny 5 taona tsy mijanona izay raha tsy data mitongena idata nanao hoe Robinson Jean-Louis tohanana hatramin'ny farany ka tsy maintsy miady izay ampandresenay amin'ny fahamarinana. Hatramin'ny 12 ora atoandro teo moa dia niandry izay zavanitranga teny amin'ny magro ireo mpomban'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy andany ihany koa ireo mpitandro ny filaminana dia nivezivezy teny an-toerana ary nanara-maso ny fivorian'ireo olona tao amin'ny magro niandry izay mety ho fioaram-pefy.